fa nitondra fanapanazavana mikasika indrindra ny Omavety sy ny andraikiny Andriamatora Mboasalama Emilien lefitra voalohany ben'ny tanàna eo anivon'ny fedidina ny teny tanàna n'Antananarivo manoloana ny fanambarana nataon'ireo mpitatitra eo amin'ny sihatry ny taxi sy ny bus tanjona ny ampandrisaina ireo izay voakasiky ny contre visite manoloana ny tsiditsofina izay mandeka mampikorotan-tsaina ny rehetra. Ny Omavety de organisme rattaché amin'ny commune urbaine Antananarivo, société anonyme izy io ary commune urbaine Antananarivo manana ny action betsaka indrindra izay 99,96%. Ohatran'ny ministère en transport any io manana ny era Madagasikara izy ataony amin'ny fitaterana maninona tsy izy no manao azy mitovitovy amin'izay koa zany ny commune urbaine Antananarivo. Commune urbaine Antananarivo de manana an'io dia misy ny convention de partenariat amin'ny commune urbaine Antananarivo zany sy ny amin'ny Omavety amin'ny société anonyme azy na de zanany azy any Omavety amin'ny asa atao amin'ny contrôle de conformité amin'ny visite automobile en transport en commun momba ny fanaovana ny panneau de signalisation rehetrarehetra eto amin'ny Antananarivo marquage au sol momba ny fanamboarana ny lalana de efa natao zany fanarahana zany ary iverenako mihitsy ny amin'ny resaka contrôle de conformité zany fa eny ampasapito nanaovana an'izy io ny vola aloha dia tsy miova fa ohatran'ny vola aloha ihany ary ny tombontsoa ho azo amin'io de voalohany indrindra elana amin'le taxi clandestin satria ny Omavety de efa manana fitaovana manara-penitra raha ohatra zay titsikilazana azy itsiriana ny automobile hoe ara-dalàna marina ve le automobile satria tadio tsara fa ny sécurité amin'ny mpandeha dia anisany mankarary andramatoa ben'ny tanàna.